Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mety ahita fahitana ianao olon'i Kristy. Daniela dia nanofy sy nahita fahitana. Ahako voasoratra ao amin'ny Daniela 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Belisazara, mpanjakan'i Babilôna, dia nanofy Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriana. Ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototra ny teny. Amin'izao andro faran'izao koa dia misy olona tendren'ny tompo ahita fahitana. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antitrareo amin'ny nofy sy maminany koa. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka ty aminany izy. Aza gaga ary tsy azo ferana ny fiasan'ny tompo, fa efa mariky ny fahatanteran'izay voasoratra izany. Mandram-pioana tompoko.